raha balony tokatrano ndray manaraka ny météo amin'izao fotoana izao anomboantsika ny fandarana ny vaovao mahakasika an'ilay rive-douze sud raha tamin'ny fitora ariva teo dia manodidina ny 500 kilometatra any atsimo andrefan'ny Tuiliara no misy ny foibeny ity rive-douze ity 90 kilometatra isan'ora hatrany ny rivotra miaraka aminy izay misy tafioratra any amin'ny 520 kilometatra isan'ora zany hoe mijanona ao anatin'ny tsokazina forte tempête tropicale zany izy hatramin'ny fitora ariva teo. Ny lalany dia mizolitra makany atsimo atsinanana izy ary na afaka hatrany amin'ny 520 kilometatra isan'ora afaka ora vitsivitsy dia andrasana hiditra tanety izy tia manakaiky ny district Nampany zany no vinavinaina idirany antanety raha ny mahakasika ny filazana loza kosa indray dia tsy nisy fiovana aloha ny loza na ny filazana loza mahakasika nyity rive-douze ity ho an'ny tapany atsimo Madagasikara iny loza mitatao miloko mena ho an'ny faritra Androya Anosy ny any amin'ny district ny Morombe Toliara voalohany sy faharoa ny any amin'ny district ny Sakaraba Itoky Atsimo ary koa Benenitra sy ny any Ampany filazana loza manambana miloko mavo kosa indray ho an'ny faritra Orombe ny any amin'ny faritra atsimo atsinanana ary ny district ny Morondava sy Peroroa ary ny any Ankazoabo ireo zany ny faritra sy district na voaray filazana loza mahakasika an'ity rive-douze ity ka mba ho fimanana sahady amin'ny mety ho vokatra na ny loza ho ateraka ity mandritry ny fandalovany antanety dia entanina sahady zany ny ponina anaraka ny toromarika omeny ireo manam-pahefana tokony hisoroantsika ny loza mety ho ateraka n'izay satria dia ny olona dia tombanana amakivaky ny tapany atsimo Madagasikara ity rive-douze ity izay ny mahakasika an'iny fa raha ny toetry ny androntsika kosa indray noho ny fisian'ilay rive-douze dia mahazo vanatra ny oram-baratra saika amina faritra maro manerana ny Madagasikara ka mitohy araka zany ny orana olony any amin'ny voatany zany torak'izay ihany koa ny any amin'ny tapany varatry Madagasikara inona dia somary misy sokotoko ana faritra sasany iny ho an'ny rapiso tolakandro dia mbola andrasana hatrany izay rotsakoran'izay ho an'ny tapany varatry Madagasikara izay mety horay kotroka ho an'ny voatany ihany koa dia miandry tanteraka n'izay oram-baratra zay mety mbola manatombo ny rotsakorana ho an'ny rapiso tolakandro zay any amin'ny morontsiraka atsimo atsinanana Madagasikara iny ho an'ny faritra atsimo atsinanana zany sy ny any amin'ny district ny Taolanaro raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny rapitso izay dia manodidina ny 420 hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana raha ho an'ny voatany ary ny morontsiraka kosa dia misy mahatratratra any amin'ny 530 degré celsius hitantsika any amin'ny morontsiraka afovoany atsinanana Madagasikara sy ny morontsiraka ny faritry Boeny mbola somary milatsaka ny maripana ho an'ny tapany atsimo Madagasikara amin'ny ankapobeny raha ny toetry ny andro ho an'ny alahady kosa indray dia mbola mitohy hatrany oram-baratra amin'ny tapakandro ariva fa ho an'ny ilany atsinanana Madagasikara misaika misitraka an'izay torak'izay koa ny voatany dia mbola miandry an'izay rotsakorana izay hatrany aloha zany indrindra ny tapakandro ariva ny alahady miverina maina kosa ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny faritra atsimo andrefana sy ny faritry Menabe ary ny morontsiraka avaratra andrefan'ny Anosy iny raha ny maripana voavinavina dia manomboka misy fiakarana tsikelikely ny maripana raha ho an'ny voatany satria dia 20 ka hatramin'ny 130 degré celsius ny maripana voavinavina ahitana fiakarana ihany koa izay ho an'ny tapany atsimony Anosy ny maripana ambony indrindra dia manodidina ny 7 degré celsius hitantsika any amin'ny faritry Boeny raha ny toetry ny androntsika ho an'ny alatsinainy dia ny tapany avaratry Madagasikara misaika miandry oram-baratra amin'ny ankapobeny fa ny tapany atsimo kosa raha ny tombana hatrany dia mety ho maina ny andro raha amin'izay andro ny alatsinainy izay ny maripana andrasana dia manodidina ny 420 ka hatramin'ny 7 degré celsius ny maripana ambony indrindra raha ho an'ny voatany manokana manomboka miakatra hatrany amin'ny 130 degré celsius ihany koa ny maripana ho an'ny faritra atsimo andrefana raha ny any amin'ny tapany avaratra andrefana kosa indray dia mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 30 degré celsius izay maripana izay fa raha iverenina kely ho an'ny morontsiraka atsinanana dia manomboka miena indray zany ny maripana indrindra ho an'ny faritra atsinanana sy ny any amin'ny faritry Vadivavy zay 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay hatrany izay ny météo tamin'ny
ty anio ity manome fotoananao manaraka indray miveriny ety ihany zay mizara ny vaovao mahakasika ny rivodoza afaka fotoana fohy